Totosany folome telo amby 20 lasa teo tetsy Ivato ny atrikasa ny arandro dokotera Mpitsabo ny biby na ny vétérinaire misa 5 mianadahy avy eo amin'ny laboratoire national de diagnostic vétérinaire sy ny DSV na ny fobendrara misahana ny fitsaboana ny biby izay eo ambany fian'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Teo ihany koa ny solitena avy eo amin'ny COI na ny filan-kevitra avy eto amin'ny ranomasimbe indiana notarian'ny dokotera Arena Rasamuel. Nandritra ny 3 andro dia nikatroka teto ireo teknisiana marobe sy mpisehatra maro anatin'izany sehatra ny fiompiana zany. No alalinina tamin'izany ny fametrahana an'ity laboratoire national de diagnostic vétérinaire tia eo amin'ny toerana ary indrindra mba hahafahany tena mandray ny andraikitry ao anatin'izany fampandrosoana ny sehatry ny fiompiana zany satria tsy misy aretina ho voafehy eto a Madagasikara raha tsy misy an'izany laboratoire izany ka anatin'izany ty laboratoire national de diagnostic vétérinaire ty satria izay diagnostika rehetra dia tsy maintsy basé amin'izay analyse izay mivoaka avy amin'ity laboratoire ity ka eo indrindra no nahatonga ny ireo praiombinantoka avy ao amin'ny commission de l'océan Indien COI nanomana an'ity atrikasa ity izay arahana amin'ny LNDV satria ny unité de veille sanitaire ao anatin'ny COI no miay any Madagasikara ary manoana ara-teknika ara-bola any Madagasikara amin'ny lafiny fitanovana ny fahasalaman'ny biby zany. Koa tsy ny salasala izy ireo nanao an'ity atelier ty ahafahana mijery an'izany mba ahafahana mahafantatra ny olana ary mitondra ny vahaolana ho an'ity laboratoire de diagnostic vétérinaire ty ka eto ny ministera dia maneho ny fankasitrahana ny COI amin'izany toana zany ary ny teknisiana rehetra amin'ny fahavononana anatsara ny capacité de diagnostic an'izany laboratoire national de diagnostic vétérinaire zany ho tombotsoa ny fiompiana ho tombotsoa ny mpiompy eto Madagasikara ary mba atratrarana ny vina napetraky ny filoham-pirenena dia ny fahavitantena ara-tsakafo. Vonona ny avy eo amin'ny COI iara-iasa amin'ny LNDV na ny laboratoire de diagnostic vétérinaire miaraka amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana anatsarana hatrany ny sehatry ny tontolon'ny fitiliana ny fahasalaman'ny biby eto Madagasikara. Sur le long terme, l'objectif est de disposer d'un laboratoire qui est apte à réaliser tous les diagnostics nécessaires dans le cadre de la surveillance épidémiologique et aussi de disposer d'un réseau, c'est-à-dire que ce laboratoire est intégré au sein d'un réseau, parce qu'aucun laboratoire ne fait tout. Mais au moins on sait que quand ça dépasse les capacités du laboratoire, il y a directement un réseau pour s'adresser, pour traiter les différentes analyses nécessaires. Et aussi un laboratoire compétent dans ce sens, cela veut dire que cela suit des normes et cela veut dire qu'il y a une confiance qui est établie et reconnue par les parties prenantes, que ce soit les éleveurs, les vétérinaires, les partenaires internationaux, les autres pays, pour répondre aux besoins, que ce soit la santé des animaux, les exportations, éventuellement la santé publique, vétérinaire, entre autres. Marina fa naharitra atelona ity atrikasa teto Ivato ity.